raha misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Voalohany dia miara-ory amin'ireo namana, havana, mpiray-tanindrazana izay traboina ary namoy havana any amin'ny faritra Atsinanana iny dia miara-malahelo aminareo ny ankipobeny ary mirary fahasitanana koa ho an'ireo izay mbola ao anatin'ny fitsaboana amin'izao fotoana izao. Mandriamanitry ny fiadanana ny amin'ny fanasitanana aingana ho anareo mpiray-tanindrazana. Faharoa, fiangaviana amin'ny mpitondra fanjakana malagasy mba hisiany andro anankiray ny hiarahantsika mihora amin'ireo havatsika mba hanaovantsika deuil national ho an'ireo namon'ny ainy eto amin'ity firenena ity, fa raha iray ihanytsika malagasy ka zay mahazo an'izy ireo mahazo atsika rehetra ihany koa. Faharoa izay dia mbola mangataka ny mpitondra fanjakana ihany koa ny hanomana ny mba hanaovana téléthon ny ho an'ireo mpiray-tanindrazana antsika any Atsinanana hifanomitanana amin'izy ireo tsika hialana amin'ny mety fahasarotana amin'ny fananganana ny trano, ny simba na nataontsika hoe lamba fotsiny ary voatsirambiny tanantsika azotsika omena dia mbola hiangaviana ny mpitondra fanjakana hikarakaran zany téléthon zany rehefa miantsika tanana amin'ireo mpiray-tanindrazana antsika. Zany na tsy zany ary dia raha-pirenena koa izay misy eto amintsika amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy manana ny heviny koa ny RMDM izay efa nivoisinay hatrany am-boalohany ary mbola voisinay ankehitriny. Fa firenena iara-manana Madagasikara ka samy miaraka mijery ny mety vahaolana hoentintsika manavitra amin'ity firenena ity isika rehetra. Ny RMDM dia efa ela no miteny, efa ela no milaza, efa ela no nanambara fa ilaina ny fanaovana accord politique. Izany no namoahany RMDM ilay taratasy mazava boky anankiray mihitsy ary ho taridalana na tondrozota na feuille hivoahantsika amin'izao crise politique misy eto amin'ity firenena izao. Taoriana namoahany RMDM an'ity tondrozotra ity dia ny tonga daholo aneo ny heviny daholo ny mpanao politika maro samihafa misy eto amin'ny firenena izay namoaka ny mety fomba fijeriny ihany koa dia mitovitovy amin'ny ny any RMDM. Za tsy miteny hoe nakatahaka ny any RMDM fa mitovitovy amin'ny zavatra lazain'ny RMDM izay tsy misy maharatsy azy. Izay no mbola hiantsoanay amin'ny mpitondra fanjakana ihany koa ny ametraka faran'izay aingana ny hahisian'ilay accord politique mazava hivoahantsika amin'ity firenena ity mba hialana amin'ilay atao hoe intérim aleo mametaka tondrozotra mazava atsika accord politique mazava hitantanana ny firenena mba tsy hisiany resaka intérim intsony fa mba firenena manana ny fahaleovantena sy fianganana Madagasikara. Ka ho an'ireo mpanao politika namana izay manana ny mety fomba fijery dia ndaotsika hipetraka ambony latabatra miaraka amin'ny mpitondra fanjakana hametraka lamba ara-politika hoentintsika mba mahanolana eto amin'ny firenena. Io ny communauté internationale efa miteny atsika fa hoe ilaina ny manao tondrozotra ny rehetra ndray aman-dreny maro samihafa eto amin'ity firenena ity miteny fa ilaina ny manao tondrozotra tsy isika mpanao politika indray no sakana amin'ny fanatanterahana zany ka dao ifanomitana isika hanatanteraka an'izany hivoahana ny firenentsika amin'izao fahasarotana izao. Mbola miantso ny mpitondra fanjakana mba ho taridalana izany ka mba tsy ho sarotra ny fanatanterahana izany raha mpitondra fanjakana misy akehitriny no mitarika ny amin'ny fanatanterahana zany tondrozotra na accord politique zany. Anatin'ny fanatanterahana ny tondrozotra be ozinareo teo mpitondra fanjakana matetika misy koa notran'izany antsona daholo ny hery-velona rehetra na ny fomba na ny mpanetra ny fitondrana. Azo eritreretina ve izay hoe miaraka amin'ny mpanohana ny fitondrana teo aloha ohatra tamin'ny fitondrana Rajoelina ihany koa ny mpanohana ny fitondrana ankehitriny sa ity manko zavatra resana ity accord politique efa tsy fizarana seza samihafa zany. Zahay zany mahita fa na iza mpanao politika ka mahatsapa tena manana zay sosokevitra hoentina manarana firenena zay dia tsy manao olana aminy zay.